Ngambany tsy ho lava resaka na tafiresaka lavabe fa tonga ngambany atao ady nombany kirejala zany dia masony potsehina fantatrareo tsara fa maro ny vaovao izay miely tato ato ataony manamboninahitra ambony mpitsabo iray ao amin'ny tambanjotra serasera maro samihafa. Ankamaroany zavatra voaresaka ao moa zavatra tsy marina ary efa miparitaka izy kanefa ny fotoatiny zany rakitsara zany dia fanasaketana olona fanendrikendrehana olona maro samihafa ary anisan'izany ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana, eo koa le olo-trotra, eo mpanao gazety ohatra anareo. Izay rehetrarehetra zay no natonga anay hoe alohan'ny me fanampahazavana anareo satria lasa raha ohatra ka tsy manome an'izay fanampahazavana zay zahay dia lasa feon-dakiloso tokana no heninareo. Tsy izay nefa ny tia natongavana fa mba maheno koa nareo inona marina ny tena votoarina tiny le zavatra voaresaka ao anatin'ireo rakitsara reo, inona amin'ireo no marina, inona amin'ireo tsy marina, dia misy fanazavana amin'izay inona ny tsy fahamarinana miaraka amin'ny profo izay ilaina mahakasika amin'izay. Ngambany atomboka amin'ny tenako satria za no araky ny teny talehan'ny seraseran'ny ministère foloalindahy teo za no vice amiral Assane Bemariviano, secrétaire général ny ministère ny fiarovany foloalindahy moa zany amin'izao. Izaho do voatendry tsy hoe voatendry eny zay voatendry ihany satria ny fahendrena ny filohan'ny komity mpitantanana amin'ny ty senisoty dia tsy anarana no tendrena fa ny asa, zany hoe tsy désignation nominative fa désignation fonctionnelle. Raha olona hafa no teto amin'ny toerako teto, secrétaire général hafa, dia iny secrétaire général iny ihany no filohan'ny komity mpitantanana nytio hôpitaly Senisoty. Zay zany aloha hazava tsara fa fonctionnelle izy fa tsy nominatif. Ny mombamomba anangamba no apitaiko aminareo dia amin'izay ho hitanareo ihany mba hahafahanareo tonga dia manao hoe inona ka iny voalaza n'ilay rakitsara dia inona ny tena izy, satria mino hafa angambany za mahafantatra ny tenako manokana. Za dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahavalo tao amin'ny akademia miaramila 8e peloton spécial, satria izay le nyteneniko teo tao amin'ny rakitsara izay miely dia hoe miray andiany indray mihira tamin'ny tale général teo aloha ny tenako izay diso, satria ny tale général ny hôpitaly miaramila sy ny soa teo aloha dia nivoaka tamin'ny andiany manokana fahasivy, zany hoe zandrinay zany. Donc zany tsy marina le filazana hoe niaraka nivoaka tao amin'ny akademia miaramila ny tenako sy ny tale général sy ny soa teo aloha. Manaraka an'izany ny tale général, ny tale teknika lefitra izay io manamboninahitra ambony mpitsabo io dia mbola amperinasy izy amin'izao. Inona ny antony? Satria io olona io dia mbola tsisy fanapaha na arrêté navoaka ny ministère ny fiarovam-pirenena, ny ministère ny foloalina nanala azy amin'ny toerany, fa amin'izao kosa izy tsy tonga ny asa nanomboka tamin'ny andro izay nampiantsoany ireo mpanao fanadihadiana tany amin'ny Tobra Tsimandrava, tsy tonga ny asa izy tamin'io andro io dia nitomo avy eo tsy tonga ny asa izy dia nandeha ny fanadihadiana dia mandraky ity ny androany fa mbola tsisy an'izany arrêté manala anazy amin'ny izay asany zany. Fa kosa ao anatin'ny sata mifehana manamboninahitra na manamboninahitra ambony na manamboninahitra généraly dia mandeha ihany ny fotoana fepotona, zany hoe misy fepotona ahafana manao absence non motivé hoe tsy fahatongavana
tsy voamarika na re tsy voapofo. Dia avy eo miditra amin'ny melalidala koa me mandeha fotoana dia avy amin'izay hoe absence miala amin'ny absence temporaire non motivée dia miditra amin'ny désertion en temps de paix, zany hoe désertion sio amin'ny tany tsy miady satria efa mitombo le fotoana zay tsy mahay eo azy a sy tsy nandraisany ny asany satria fantatsika tsara fa avy eo nitsoky io olo io dia nandefasany sampana mpanao fikarohana tany gendarmerie tany amin'ny Tobo Ratsimandrava avis de recherche izy zany hoe filazana fikarohana ary mandrakitiny androany mbola tsy hita izy dia tapotapoka teo nisy an'iny rakitsara iny ngely tato anatiny tambanjotra tseratsera tsy anao ataoko hoe fanamarinina fobe anjanjahatra ny teneniny rehetrarehetra mba ataoko hoe fa zany hoe mety songaiko ihany tsirairay amin'ireny fanakianana zay tsy maripototra nataony ary naheliny tao amin'ny tambatsotra tserasera reny. Ohatra fotsiny zao misy reresaka hoe nanomboka nidirany tato no ny roborobo be ny trésorerie ny hôpitaly Sinso tsy mariny zany tompoko satria i olo io manambonahitra ambony tsabo niditra tato tamin'ny volana septembre 2023 ny firoboroboan'ny trésorerie teto anivon'ny hôpitaly Sinso dia nanomboka mai juin 2023 satria voatendry tamin'ny volana martsa 3 ny tale général vaovao tale général vaovao dia ny professeur médecin général Laoudi izy no voatendry ary mitondra fanovana be da be izy mba tsy hoe mitoraka voninkazo aminy fa iaraha mahita ary hita ny ezaka rehetrarehetra zay nataony raha tsy teny fotsiny afa-tsy misy logiciel vaovao tsy napetrany ao amin'ny bureau de session afana manara-maso ny vola miditra sy mivoaka zany hoe mimiena be da be ny perte en ligne mikasika an'izay vola miditra sy mivoaka zay fa izay nisy koa fahatongavan'ny scanner tamin'ny mois de septembre 2023 ary io no ararotin'io manamboninahitra ambony mpitsabo hoe za tonga tao nyroborobo ny trésorerie ny hôpitaly fa ny fahatongavan'ny scanner vaovao teto anivon'ny hôpitaly no nampitombo an'izay vola niditra tao amin'ny trésorerie ny hôpitaly zany hoe zany ny fanandrify tamin'ny fanendrehana ny tale teknika lefitra io manamboninahitra ambony mpitsabo ny fahatongavan'ny scanner dia misy fiovana tamin'ny fahatsarana ny trésorerie tato amin'ny hôpitaly. Misy ihany koa ny fanasoketana isan'izany ny tenanay tratan'izany hoe nanodikodina vola mitentina 400 millions d'ariary misy vola voadikodina zany ato na zay ninam-bola na ny tale général teo aloha no nanodikodina ny vola tsara ho fantatrareo rehefa nanao ny famindram-pitantanana zay sy ny secrétaire général teo aloha zay midimbiaso tsy hita taratra tao amin'ny famindram-pitantananay zany hoe misy vola voadikodina zany donc zavatra tsy maropototra zany satria ny CRCM cotisation retraite caisse militaire dia ny agent comptable ihany no afaka manao ny fandoavana an'io ary alohany any amin'ny trésor public fa tsaraka voalazan'le rakitsara hoe aloha any amin'ny any faravohatra ny CRCM sy ataony représentant-ny tato amin'ny hôpitaly misy zavatra ihany no somary
mampalasa kely ny saiko ngambany tsy mahadiso ana raha ohatra ka mitelikely aminareo a satria natalanjona ihany izy fa aleo ataoko mihitsy le genèse n'izy hoe décret 2001-264 ty izay nivoaka tamin'ny 28 mars 2021 amin'ny chapitre 2 section 1 article 5 vakeko aminareo mihitsy izy hoe iza daholy no anatin'ny conseil d'administration ny hôpitaly Senchou. Vakeko amin'ny teny vahiny izy ty fa azavaiko ihany amin'ny teny gasy. Le conseil d'administration comprend les membres suivants: le président désigné par le ministre chargé des forces armées, io le secrétaire général, miampy commissaire au gouvernement issu du contrôle financier, c'est le ministre de l'économie et des finances manindriazy, ary io de inspecteur général de l'État. Zay ny faharoa. De ministre forces armées koa manindry olona roa samihafa manampy an'le voatondro tetsy ambony de ny directeur central de santé militaire ndray de ny DAF ministère ny forces armées ny faharoa. Manampy an'ireo olon'ireo misy membre telo amby folo. Anatin'izay membre telo amby folo zay misy représentant ministère chargé des finances, misy représentant ministère chargé du budget, misy représentant du ministère chargé de la santé, misy représentant chargé de la fonction publique et des lois sociales, misy représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, un représentant de l'état-major de l'armée malagasy, zay ny sous-sem en charge de l'organisation nouveau Tindamniou, un représentant du commandement de la gendarmerie nationale malagasy, de ny lefitra voalohany commande ny gendarmerie pirenena no misolo tena amin'io. De misy organe consultatif au niveau en Senchou, de misy représentant personnel miaramila, de misy représentant ny personnel civil. Zay no membre ny comité fitatanana conseil d'administration ny hôpitaly. Fa kosa zay le mipahatalanjona kely ana, reto olona hitanareo reto mivory foana rehefa misy fivorian'ny filankevim-pitatanana. Zany hoe misy ny membre telo amby folo miampy an'le olona désigné anankitelo, miampy ny DG tale général ny l'hôpital, ny tale général lefitra l'hôpital, ny tale ny technique, ny talehan'ny fitatanana, ny talehan'ny fitatanana lefitra ary ny tale technique lefitra. Lefitrin'io général io zany. Io olo nefa no amba tany no mahatonga nyty resaka mifamaofao be ty. Mahatalanjona ana de zao mivory foana izy miaraka aminay. Manatrika ny réunion rehetrarehetra zay ataonay intelo farafakely na inefatra isan-taona. Tsy miteny izy. Tsisy fahana-takonam-bava eo afaka miresaka daholo ny rehetrarehetra, afaka manontany. Raha vao misy mampiahiahy de manontany hoe ahoana zao, afaka miantefa na mitakle tale général lefitra, na mitale général, na mitale technique, na mitale ny fitatana. Tsisy fanakiana. Ny zavatra any asaina somary misitaka kely zareo rehefa ivote an'le zavatra proposé ny hôpital amin'ny conseil d'administration, eo no asaina misitaka satria tsy miparticipe amin'le vote zareo. Avy eo iverina ny tato telo amby roapolo sy roa arivo volana septembre tonga tato maninona androany 3000 4000 androany fatsaky zao ny date 4000 dimy amby roapolo sy roa arivo no voaka zay rehetrarehetra zay. Zay no somary mahatalanjona ana kely raha nahita nanatsikaritra zavatra tsy milamina tokony efa nivoaka angamba zay tany amin'ny faraparan'ny volana telo amby roapolo sy roa arivo na fiandohan'ny volana efatra amby roapolo sy roa arivo, tsika nefa zao taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Hitanareo angamba no fanazava mety mazavazava kokoa aminareo lizy en tout cas somary mahatalanjona kely any. Eo koa vao resaka atao raha resaka fanasoketana de misy ny madama anankiray izay voatendry officialy ou attaché de presse ministère des forces armées de tsy izy zany Faramatoa Griffin.
zay voasiketa miaraka ministera foloalinda saiko inona ninona sakaiza ninona ninona mahazo avantage zay zao no mahita an'izany misy avantage ve resinio particulière resinio madama io ao amin'ny ministeran'ny foloalinda tsy mahita an'izany zahay anaporofona an'izany tsotra fotsiny io raha matoa mipetraka somary lavidavitra eny Antananarivo ny asanareo nefa ndraindray amin'ny andro alina mbola mandeha foana dia rehefa manaritra anazy modeny indray somary matahotahotra izy dia ny ministre délégué en charge de la gendarmerie no nanome azy aleo omeko anao reto mba hiaro ny ainao sao dia misy maninonino ianao rehefa mody anatokantrano afaka manao ny asanao amin'ny alina inao fa fantatrareo daholo angamba nahafantarana an'izay madame Griffine zay dia manao ny fandaharana isaky ny lahady indray mandeha isaky ny volana zay manao reportage izy mikasika ny hery fiarovana sy ny filaminana eo anivony ministre zay no anaran'ilay fandaharana zay ataony ministera ny foloalinda gaga fa fana soketana fana ratsy vaovao tsy marina daholo fa fitiavana fotsiny miteniteny zavatra zay tsy tokony isy ary tsy misy mihitsy no iresahana an'izany maromaro ny zavatra teneny zay efa teneniko aminareo teo hoe tsy ho tany isaiko hoe daholo fa ny ambangovangony fotsiny no resahako aminareo mikasika ny finanam-bola ny secrétaire général ny tena sy andriamatoa ministera foloalinda raha zany angamba mety efa navidy sambo adiko ny budget ny hôpital des budgets autonomes gestion autonome ny komity tatanana conseil d'administration no manapaka ny rehetrarehetra na ny fampiasana ny vola zany na ny zavatra hoetretina ho atao hoe anatsara ny rindrina na andoko na ohatr'izany tsy maintsy ny conseil d'administration no manapaka azy tsisy afaka mandray fanapakevitra satria zao SG za PCA dia tonga dia aka vola ohatra ao amin'ny trésorerie tsy afaka manao an'izany mety eo ihany angamba ny monsieur le DG iantsony gendarmerie de refait an'iranga io fa tady vadika ny adoany tiako tenenina dia tsy afaka manao nino na dia ataontsika hoe sanatry in'izany nanana an'izany heritrenitra zany ny tenako sy ny tena ministre ny foloalinda dia tsy afaka manao an'izany zay satria feheziny le sata ny fe ty hôpitaly miaramila semso ity nisan'ny voateny koa angamba nisongaiko ihany ty nisy fahafatesan'ny olona mamy toy ivelany teo dia nagaga nefany a tonga dia toeram-pivarotana zava-pisotro mahamamo ray tonga dia tao no nakatona alaina daholo ny entana tao dia nakatona le fivarotana natao an'io manamboninahitra ambony mety anytany anareo ngamba nza hoe raha ohatra ka mety mivoaky na tsy haiko hoe zoma magnifika kely sabotsy dia nisotrosotro tany nefany io olo io maty devant ny hôpital dia taiza moa nafatarina fa tokany sotrony tamy toerana ohatra zao io no nafaty anazy na tonga anazy mamitapo tonga dia efa diligenté hoe ato mampieritreritra kely any tonga dia io nitondrana maramila nanaovana ohatran'reny tsy haiko embuscade reny satria misy intérêt ny hafa zay anjaranareo nikarika ny momba an'izay intérêt an'izay na tonga an'io fivarotana io nakatona anisan'ny zavatra voalaza tao anatin'le rakitsary na ely ao anatin'ny tambanjotra tserasera daholy izay maromaro izy ao misy ny resaka salama fifandraisan'ny hôpitaly amin'izany salama zany tsisy resaka financier mihitsy fividianana fanafody sy entrant zay ampiasaina ato zay no ataony DG par intermédiaire ny dafy sy ny dafa no ataoko hoe zay no relation financière nanana amin'ny salama fa tsy manana relation financière amin'ny salama zany ny ataon'ny hôpitaly